tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra zay mahita sy miaino reto kapila mangirana ireto zay atsoko hoe amplificateur an'Andriamanitra. Miresaka amin'ny olona efa manana an' Jesosy eto miresaka amin'ny olona tian'ny fireneny eto ary zay fananany an' Jesosy zay dia ampiariny eo amin'ny fitiavan'ny firenena. Teny faminaniana nentin'ny mpanompon'Andriamanitra Mikaela Sifomanina zay nomeny ho atsika eto Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny tenin'Andriamanitra ho an'ny fireneko Madagasikara: sarobidy ho ahy ianao, endy hatramin'ny lasanao fahendy. Maro ireo olona zay tonga ka naky zay rehetra nanananao, de ireo olona zay tsy nirahiko. Nisy kosa nefa ireo olona zay nalefako avy amin'ny firenena maro mba hanompo anao. Tahaka izany foana ny zava-misy eo amin'ny firenena zay mila fanampiana mba hatateraka ny hoaviny. Kanefa nisy sasany tamin'ireo firenena izay nanampy anao ireo de nandainga, satria hoy izy ireo hoe tsy de sarobidy mihoatra noho ny firenena hafa ianao ry Madagasikara. Nefa lainga izany. Manana antso manokana sy sarobidy zay tsy hananany firenekafa ianao ry Madagasikara. Ary amin'izao de miantso anao aho mba hitsangana ary handray atanana ny hoavinao, satria naharitra ianao ary nitanterahinao zay nampanaoviko anao. Fa androany dia andro zay tokony hitsangananao mba hirosoanao amin'ny famatorana ary ampiasa ireo mpanompoko zay eto aho mba ho solombavako, ka andeha manerana an'izao tontolo izao azahoanareo ny volamena sarobidy zay napetrako tao amin'ny tanindrazanao. Avy noho ny firenena rehetra ianao ry Madagasikara, fantatro ireo asa maizina zay niseho tao aminao fahiny. Fa zao kosa ny afo sy ny azo fijaliana ary ny famonjeko zay niraisinao, izany no hanadio any Madagasikara. Minoa amin'ny fonao ary ka maneke amin'ny vavanao dia manorata tononkalo, fa izany dia sarobidy eo anilan'ny tompo. Ary amin'izay fotoan'izay dia ho tonga sarobidy tokoa ianao, satria nohariko ho tahak'izany ianao ry Madagasikara. Mety ho tsy mbola nahita lehilahy na vehivavy mahery ianao ato amin'ny firenenao, fa ny asan'ny fanomezam-pahasoavana zay napetrako taminao dia hitombo hatrany. Misy zavatra zay anananao dia ny fiaraha-miasa, ary maro ny zavatra zay azo atao amin'ny alalan'ny fahasamihafana izay eto Madagasikara. Ianareo dia manana fahasoavana manokana hiara-mandeha, ianareo dia manana fo iray, ianareo dia manana tanjona iray. Tsy misy zavatra tsy azo atao amin'ny alalan'izany firaisana izany. Ho avy arany andro ka ny mponina rehetra eto Madagasikara dia hareny feoko, hareny feon'Anjomara, ary hitsangana amin'ny firaisan-tsaina ianareo rehetra ka ho vitanareo ny zavatra rehetra zay anampanaoviko anareo, satria nantsoko ho amin'ny fahasamihafana ianareo. Ary dia asehoko anareo zany hoe miara-mandroso, satria ny firenekafa de tsy mahay manao an'izany, satria firenena tia tena izy ireo. Fa ianareo kosa dia ho loharano mpanasitranana ho azy ireo. Minoa ianao fa firenena voantso ianao, firenena ambondy, firenena avo fiaviana. Fantatro ny eritreritrao, fantatro ny hoavinao. Raiso avokoa aza zay zava-panahy rehetra apetseny fanahiko manerana n'izao tontolo izao mba ho an'ny tanindrazanao, ary ampiatrano ireo olona zay manana ny fiasan'ny fanahiko ao amin'ny firenenao. Ary amin'izay dia antsoko ho isan'ny fanjakam-pisoroko ianareo.
ka ao anatin'ny fotoana foy dia ary ny fiteninao any amin'ny firenen-kafa ianao, amin'izay dia ho feno ny fifazam-panahy. Nefa tsy noho ny fihezahanao a no atanteraka an'izany, fa noho ny nandraisana ny fahasoavako ao amin'ny firenenao ry Madagasikara. Hanomboka hita vatosoa mamiratra ianao amin'izay, ary vatosoa mirehitra, ary dia ho avy ny fifazam-panahy. Aoka ary tsy ho adininao fa ny antony nampiretako io hafa io dia ny mba hampiretanao ny firenena hafa, koa aoka azoto hanomenao ary aoka hosokafanao ny fonao. Farany potelo lainga izay fanao ny bibilava rehefa hiampanganao, hitsao izy, toero izy, hitsao ny lohany, ary ampio ny hafa izay manao an'izany asa zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tany Pariany koa dia nisy sinovavy izay naminany mikasika antsika Madagasikara. Tao anatin'ny conférence niarahana tamin'ny intercesseur international Anna Mendez moa no nitrangany zany, ary nisy malagasy 3 nanatrika tamin'ny fotoana io. Io sinovavy naminany io dia laza hoe amin'izao fotoana izao aho dia mahita nosy ao amin'ny faritry ny ranomasina Indiana, ary io nosy io dia miendrika tongotra ankavia. Dia mahita ihany koa ao amin'ny nosy io fa misy afo mivoaka, ary zany afo zany dia mialehibe ka mahakasika ny Afrika, dia miamitombo dia mahazo any Azia, dia miamitombo dia mahazo any Eropa, ary dia manerana an'izao tontolo izao. Ary zay kasihan'ilay afo dia mirehitra hazavana lehibe. Tatak'izay lay faminaniana tao anatina fahitana nasion'Andriamanitra an'ity anabavy sinoa ity. Marina fa tsy mahafantatra ny Madagasikara sinovavy io hatramin'izay, fa rehefa nanontaniany reto malagasy 3 reto izy izay vao gaga hoe aive. Tamin'izay fotoan'izay dia nitoy ny vavaka, ary nivoaka tao anatin'izany fiaraha-mivavaka izany fa ny alalàna ny fahatongavan'izany fotoana izany dia rehefa manomboka mifanatona ny mpanompon'Andriamanitra eto Madagasikara, rehefa manomboka mifankatia isika zanak'Andriamanitra tsy hakanavaka, ianao izay miaina io zany, ary rehefa manomboka iray isika. Rehefa izay tonga, rehefa izay ny tanterakitsika, dia efa manomboka io fahitana io. Momba lay afo indray dia tsy inona izy io fa vokatry ny firaisam-bavaka, vokatry ny firaisam-bavaka isam-pianakaviana, firaisam-bavaka isa-tanàna, firaisam-bavaka isaky ny faritra. Averika any zany fa lay afo dia tsy inona fa vokatry ny vavaka amin'ny finoana arana asa zay ataony isam-batan'olona, isam-pianakaviana, isa-tanàna, isaky ny faritra. Ary dia mitambatra izany afo izany rehefa mifampivavaka ny isa-tanàna, dia lasa lay tanàna no rakotra afo. Rehefa mifampivavaka, misy ny firaisam-bavaka ny isaky ny région, dia lasa le région no misy afo. Ary rehefa misy ny firaisam-bavaka ho atsika eto Madagasikara, dia lasa Madagasikara no rakotra ilay afo. Ary izany indrindra no mahatonga
antsika mifandray amin'ny alalan'ny haino amanjery takan'izao a mba hampirehitra malaky sady aingana anio afo izay nampahitan'Andriamanitra amin'ity mpanompony ity. Noho zany fotoanatsika ary a izao, manentana anao ary aho amin'ny anaran'i Jesosy andao arehitra io afo io, andeha hifanatona isika samy mpanompon'Andriamanitra na de samy manana ny anaram-piangonany azy. Andeha tsika iray ihany fa ny fahasamihafana dia hery lehibe ho atsika. Andeha arehitra izany afo izany mba hakasika malaky de malaky ny firenena malagasy andrakotra ny Madagasikara ary hitatra hatrany ampitan-dranomasina any.